Anio Alahady, faha-efatra ny volana Janoary, taona 2024. Alahady ankalazantsika ny nisehoan'ny tompo na epifania. Izao tontolo izao no irian'Andriamanitra ho eglizy fianakaviany. Evanjely Masina nosoratan'i Matio, nalaina tao amin'ny toko faharoa, andininy voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tonga avy any Atsinanana izahay mba hitsaoka ny Mpanjaka. Rehefa teraka tao Betilehema any Jodea Jesoa tamin'ny andron'i Herôda Mpanjaka, dia indreo nisy mady avy any Atsinanana tonga tanin'i Jerosalema nanao hoe: aiza ilay Mpanjakan'ny Jody vao teraka, fa efa nahita ny kintana tany Atsinanana izahay, ka nakaty mba hitsaoka azy. Raha nahare izany Herôda Mpanjaka dia taitra izy mbamin'i Jerosalema rehetra, ka namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanora-dalàna tamin'ny vahoaka izy, ary nanontany azy hoe aiza no hahaterahan'i Kristy. Aroa ireo tamin'ny ao Betilehema any Jodea, fa izao no voasoratry ny mpaminany. Ary ianao ry Betilehema tanin'i Joda, tsy ianao no kely indrindra amin'ny renivohitr'i Joda, fa avy ao aminao no hivoahan'ny Mpanjaka izay ifehan'ny Israely oloko. Dia nalain'i Herôda ny mangingina ny mady, ka no adiadiny fatratra ny andro nisehoan'ny kintana taminy, ary naniraka azy ho an'i Betilehema izy nanao hoe: andeha ka fotompitory tsara ny amin'ilay zaza, ary rehefa hitanareo dia ilazao aho mba ankanesako any koa hitsaoka azy. Ary rehefa nandre ny tenin'ny Mpanjaka izy ireo dia lasa, ary indro ilay kintana hitany tany Atsinanana, fa nialoha azy ambara-pijanonany teo ambonin'izay nitoeran'ny zaza. Faly dia faly izy no nahita ny kintana, ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy mary reniny, ka niakohoka nitsaoka azy. Ary noho ny efa nosokafany ny fitoeran-drakany, dia nanolotra fanatitra ho azy izy, dia volamena sy emboka manitra ary mira. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy ireo tsy hiverina any amin'ny Herôda, dia lalakafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.